RDJ 13h. Lazao zay tiana ho lazaina. Lazao zay tiana ho lazaina. Fandaharana vokarin'ny sampana fampahalalam-baovaon'ny RDJ isaky ny alahady atoandro amin'ny 2 ora hatramin'ny 4 ora. Alahady fa 7 volana aogositra taona 2020 sy 2020 lazao zay tiana ho lazaina eto amin'ny RDJ 96.6 FM miarabantsika rehetra toboko lahy miaraba ihany koa toboko vavy manaraka izao fotoana izao. Ity atoandro ity dia voninahitra lehibe ho anay ny miraso antsika rehetra aloha tratra izany andro izany ary akoatr'izay dia manasa antsika rehetra anaraka ny fandarana hatramin'ny farany kanefa tsy ketraka izay ilazany hoe lazao zay tiana ho lazaina kanefa hany koa ny hanina fa ny arena mila vitana ka noho izany dia mirary antsika rehetra mba hitondra sosy hitondra tsara ho antsika ny fianona ny fandarana ary mirary antsika zotomana raha tratranay eo ampisakafoanana. Ny lazao zay tiana ho lazaina moa dia efa fantatritsika ihany fa samy milaza zay lazainy kanefa samy tompona andraikitra ihany koa amin'izay lazainy ary akoatran'izay dia efa nolazaina dia ny melo fa ny namako Rapiarson Roland no vahintsika mety tsisy dikany aminao raha vao zay ny tenenako azy fa raha miteny aho hoe vaombe dia mety misy dikany aminao goavana dia goavana izy dia anisan'ireo olona nitondra ny zavakanto teto amintsika nitondra talenta maro ary nitondra fomba fijery teo amin'ny lafiny politika nitondra fijery teo amin'ny lafiny fiarahamonina ary izany olona izany dia mankalaza ny fahenina amin'ny 10 taona ny amin'ny ity andro ity ary zava-dehibe ho an'ny lazao zay tiana ho lazaina ny nanekeny ivahiny eto mandritra izay fotoana izay ary dia izany rehetra izany no ilazako amintsika rehetra fa vahiny goavana ny vahintsika amin'ny ity atoandro ity ary isika rehetra ny atokantrano any dia afaka mandefa afatra amin'ny alalan'ny page Facebook eo ihany koa ny fandefasana SMS izay ho antanitsika azy any amin'ny farany any. Efa nrotsaka ho président de république ny tenany tamin'ny taona 2013 ary larana faefatra teo amin'le bulletin tokana izy tamin'izany fotoana izay hitondra fanovana eo amin'ny fomba fitantanana ny raharam-panjakana eto amintsika izay nieritreritra tamin'izany kanefa amin'izao 2 taona tao aorianany fifidianana président république izao dia mbola io ihany vaombe ary nisy ny fotoana izay nitarita ny hetsika anankiray antsoina hoe révolution vazimba ireo sy ireo anga no azoko resahana aloha raha ny momba azy ary iarabako azy manokana amin'izao atandro izao miarabanao vaombe mety angambany raha hitsinao raha toka misy tsy mety aloha zay fomba ilazako anao zay. Miaraba ondry manaja ny dina zay eo amin'ny lafiny teknika amin'izao fotoana izao salandry sika mianakavy mpanaraka nyty onjapeo malaza dia malaza ity satria manenika n'izao tontolo izao raha tsy diso amin'ny alalan'ny internet tsy misy madila no teteny eto Andriamato Rambelo fa feno zay ny any mariako fotsiny anga dia zava-dehibe dia zava-dehibe hoa ny fiainako amin'ny mampanakantoa zay dia faran'izay goavan'izay gary naorovina na inona ataoko na inona ho ataoko indray any afara mampanakantoa ho eo lalandava. Hiditra any amin'ny voto atiny resakitsika satria ahina tsy ho ampy ny fotoana raha ny olobe toy izao no mivahiny amin'ity fandarana ity tamin'ity herinandro ity ary lafiny fanatanjahantena aloha no anomboantsika ny resaka dia nandray anjara tamin'n'ilay andiany fasivy amin'ny Jeux de Gilles taty amin'ny ranomasimbe indiana i Madagasikara nday nanahirana tanteraka ny fomba ny ondranana tany amin'ny Nosy La Réunion zay nandray izany Jeux de Gilles izany tamin'ity taona ity satria dia nadikatsika malagasy ho anisan'ny filambaniny aloha ilay tsy nazahoany ny atleta malagasy ny ray niondrana fa nozaraina anankitelo ireo atletatsika ireo nisy ihany ny fotoana nandianana teny amin'ny lapampanjakana teny avoloteny naka ny tsodrano ho an'ny reto atletatsika ireto fimenomenonana avy hatrany koa no nataon'ireo atleta ireo satria tsy mba nahazo ilay vatsin-dalana tamin'ny président république ireto mpilalao ireto rehefa tonga tany atoerana dia
nanao ny ainy tsy ho zavatra ary nisy ny fotoana izay nitarika mihintsy i Madagasikara tamin'ny filaharany médaille nandritran'izay fotoana izay ary amin'ity andron'ny 7 aogositra ity ny famaranana izany lalao nosy izany be deaibe ny adevitra momba ny lalao iny satria dia anisy fotoana ny tovavy malagasy izay nanomaka ny fandresena tamin'ny fibatana fonjamby izay saika isalotra ny saim-pirenena malagasy nandritra ny fanomezana azy ny medaly dia notsoahana teny aminy izany saim-pirenena izany satria dia tsy manaraka ny fivoriana izay efa natao melo teo anivon'ireo komity mpikarakara ny lalao araka ny farazavana hatrany ary dia nitarika ny amposy ny fitiavana ho an'ny olo-pirenena rehetra teto amintsika momba an'izany hoe sainam-pirenena izany izay fihetsika nataony mpikarakara ny lalao izay ary dia nisy moa ny hetsika ny fandraikan'izany ohatra omaly manoloana ny consulat frantsay eto amintsika etsy Ambatomena etsy nanjary nisy resaka diplomasie goavana any ambony any satria dia nitaky ny fitondram-panjakana malagasy ny anaovana fifonana pahabe maso momba izay fihetsika mikasika ny sainam-pirenena izay ny fanjevo anefa ny resaka satria ny akabetsahany rehetra dia nihevitra fa napody ireo ampiray tandrazana zany hoe reto mpanao fanatanjahantena ireto ny teo anivo ny fiadidina ny repoblika ny mpitarika ny délégationna malagasy kosa dia naza fa mbola noy ny lalao hatramin'ny farany io ary aloha ny zavatra naresaka tamin'ity herinandro ity raha ny fanatanjahantena ary iandrasantsika ny vahintsika Rapiarson Roland ny jiji sy ny zavatra tiany olazaina mikasika izay lazao zay tiana olazaina volagna zegny tianao koragniny ino moa raha tiako korana amin'ny raha zegny ya kabarina kako ny misera mikasiky ny saina faneva ampirenena faneva pirenena iny zava-dehibe ngearambelo zany hoe faneva pirenena zany izahay manokana matombo voy anio revolutionna vazimba io matoa zay namorona hira mihitsy mikasika ny revolutionna vazimba matoa mitafy ny loko pirenena reny netiko ny tety ananalakely voangandreny atreny tanina reny sy ny sisy reny ary efa tamin'ny 13 jona no nisalotra ny tamin'ny 13 sy 14 no teny Ambotsoroatra nisalotra niny isay loko pirenena iny zava-dehibe mifaneva pirenena tena goavana masina zay aloha zany le olo pirenena izay manindry fomba tsy hitrotra mihoatra ny tokony ho izy raha toa miana fitenenina toy izao lafy ny faharoa amarana koa azy nga dia ity ny zanako angery io ny tamin'ny lalao anosy zay natao teto Madagasikara tamin'ny fotoan'androny dia isan'ireo isambilo Rapiarson André Anjarane ka nahazo medaly anankiroa mihitsy volamena sy volafotsy tamin'ireny fotoan'ireny teo amin'ny sehatry ny karaté do inona ny tiako ambara voalohany indrindra ho azy zay atleta hatramin'izao masina ho azy ny nisalotra ny loko pirenena tamin'iny fotoana iny zay ny goavany indrindra ho azy ho anay ray aman-dreniny zay nanabe azy tsy vitan'ny lany vola makarena fa fanabeazana maharitra mataona maro vo tonga amin'ireny sehatra avy reny ary inona ny goavana ho an'le atleta dia tena manandratra ny voninahitry ny firenena malagasy ary hatramin'izao dia mbola masina mihitsy ansambilo ary manana toerana manokana eo amin'ny efitrano fonenany mikasika an'iny raha nanontany hevitra sambilo dia ho fotsiny izy tsy azoko izy izo maninona filopirenena amin'izao no mitanaka tsy kanosa velona tsy miteny an'izay tokony ataony ary hevitra ihany koa zany tompoko maninona filopirenena amin'izao tsy re mikasika amin'ny faneva pirenena maninona kanosa raha izay faharoa efa tokony nody napetraka ny amin'ny pompirenena satria zao saripady ary faranako amin'izay le izy so sanatire hiteraka fifandonana amin'ny malagasy sy ny frantsay zay tsy misy antony ilana zany mihitsy fa fifanarahana tsara sy fihavanana raha ny ilaina ka raha sady efa tsy averina ny ile parsa fa mody ahodikodina ny resaka ny faneva pirenena malagasy koa mbola roitiny ohatrandreny mialatsiny afa midy ny vavako midy ny vazako miteny an'izany
andriamatoa filopirenena ka nosavianao matoanao amin'ny ohatran'iny tsy miteny tsy mivolana zay kabarina kazala ya izay zany no tiany olazaina amin'iny raharaha iny fa enina amin'ny 10 taona ny vaombe nio ary natsidiny teo ihany ny zavatra nitranga tamin'ny taona 3 anisan'ny mampietsi-pohatra ny miresaka amin'izany olona izany ary ity misy oronam-peo anankiray izay ataonay surprise ho anazy satria dia tamin'izany taona 3 izay miteneniny teo momba ny hoe président ny république Kanosa vienao ity misy lehilahy anankiray nivazavaza eran'Antananarivo tamin'izany fotoana izany ary nitaky ny andaminana ny olana eto Madagasikara alefanay aloha le surprise ho anao noho izao fa enina amin'ny 10 taona anao izao tanakeny tokotanina Botsoroatra tsotra fotsiny any takiko na fe président ny asateza ny andrajolona sy ny présidence rehetrarehetra etsy amin'ny transition itsy na ny gouvernement na ny CST na ny CT zay andro fanjakana tsy mahavita azy rehetrarehetra tsy mahavita amin'ny fifidianana miala zay ny dia ahoana indray za ndraiky mbola andrasanareo tady valiny satria zay foana ny olana eto amin'ny tianiny ity rehetra manao ny atony anao ny rambely salama rehetra manao ny atony mitady foana ny vahaolana tsika foana ny terena anome vahaolana zareo ny manome olana dia tsika ny terena anome vahaolana itsaky zay mandeha zao dia efa fantara moa ty moagny efa robaky tindaty robaky ty azomanga dalodalo avao manjaka mahay ty moagny tiny ty lahareo ya zay lay surprise zay nentinay tamin'ity atoandro ity tsaronao tsara angamba zay zavatra nitranga izay ary dia hiditra amin'ny zana-pandarana sy zana-doakevitra hafa isika dia momba ny fiarahamonina sy ny fanabiazana izany tamin'ity herinandro ity ary dia nanomboka ny fanadinana BEPC izay nandraisa ny Europiadina miisa 1.7 sy 4 sy 3 hetsy anjara ny fanadinana baccalauréat kosa dia nanambara ny ministra Rasoa Zananiera fa tsy maintsy andeha io fanadinana baccalauréat io na misy aza ny teritery isan-karazany zay ataon'ny CSS momba ny fitakina syndikaly zay ataondrareo anataterahana izay zavatra efa no natao tamin'ny alalan'ny didim-panjakana tamin'ny taona 2020 momba ny tombony ho an'ireto CSS ireto mamiantoka ny fitondram-panjakana fa andeha ny baccalauréat ary raha momba n'le BEPC teo dia efa miisa efatra aloha tamin'ity farany herinandro ity no navita ny famoahana ny valin'ny BEPC araka ny filaza ny talia général ny fanabiazam-pirenena izany eo amin'ny lafiny ara-piarahamonina kosa dia natomboka tamin'ny 7 volana aogositra teo ary ny farana fa 7 volana aogositra ny fanaovana ilay vaccine poliomyélite eto Madagasikara izy ity dia efa nizara andiany anankitelo ary nanamarika ihany tamin'ny herinandro iny ny filazana fa i Madagasikara irery ihany sisa aty Afrika no misy ny virus mahatonga ny polio eto amintsika ny wateriady kosa na le hoe sampandraraha anankiray miresaka momba ny rano dia tonga nitsidika amin'ny Madagasikara eo amin'izay resaka ara-piarahamonina izay ny tonga nitsidika amin'ny Madagasikara efa nanomboka tamin'ny volana aogositra teo ny talepanatanteraka ny wateriady ary niraisin'ny président ny république moa ity Ramatoa ity tamin'iny herinandro iny 12 taona zao no efa niasany ny wateriady teto Madagasikara ary nanambarany zareo fa misy hatrany amin'ny 4 hetsy ihany ny olona mpahazo tombotsoa izay nahazo ny mety momba ny fampidirana rano fisotro madio ary mihoatra ny 4 hetsy ihany koa ny nahazo itony hoe lavapiringa manaraka ny tokony ho izy itony resaka fiarahamonina ihany koa tamin'iny herinandro iny dia nilaza ny mpiasan'ny fananantany fa iverina hiasa tsy ho ela amin'izay andrareo satria dia nanaiky ny teo anivon'ny fitondram-panjakana fa ho averina ny fandiniana ny lalàna mifehy ny fananantany ary mahazo misitraka amin'ny fangatahana tamin'ny mpanjakana ny olom-pirenena tsirairay avy ireo no naresaka ireo no azo resana ihany koa tamin'iny herinandro iny ary andrasantsika ny vahintsika inona no jijy hoentiny tamin'ireo zavatra nitranga momba ny tontolo ny fanabiazana sy ny fiarahamonina ireo lazao zay tiana ho lazaina volagna zay tianao koragniny ya kabarina ka tsotsotra edy voalohany indrindra aloha
miangavy ireo zay olany amin'ny fomba ofisialy ho ben'ny tanàna manerina Madagasikara mba ampiatra ny lalàna rehefa misy mpanambady vao misy tonga misoratra eo amin'ny ben'ny tanàna dia manana zo izy ireo araky ny lalàna velona eto Madagasikara azo tany zo zany tompoko lasy tompoko vavy ho an'ny mpanambady vao ka miangavy anareo ben'ny tanàna mariny mikasika an'izay lalàna zay dia ampiaro fa rehefa misoratra ara-panambadiana eto Madagasikara dia manana zo azo tany avy amin'ny fanjakana ko ampiaro re tompoko zay lalàna zay ary atsika zay mariany zao amariny ny fisiny zay ary tahiny marina tokoa fa tsy navandy zaho tamin'ny kabarina kany any ty izy koa ny marina raha volaniko zegny ampiaro de takiony zo anareo mpanambady vao reo le vao misoratra reo raha izay faharoa mikasika an'ity fanabeazana ity miangavy ampanajana n'Andriamatoa Minisitra tompon'andraikitra anao mbola mihoatra an'izay azonao atao renga Paul Rabat reo mpinamany tsika efatra am'izay fantatro fa olona miezaka manao an'izay azonao atao foana ianao fa za kosa matoky fa mbola mavita afolo eny avy zato eny no nefa tratranao hatram'izay ianao zandro moa ianao ka dia tsara tsodrano maleova malasana satria ny hoavin'ny taranaka faramandimby no ampelantananao Andriamatoa Paul Rabat zandroko namako mikasika an'ity le amin'ny akapobeany ray ty fiandrasam-bazaha lavy ty efa manomboka mankaleo amintsy na dia ty lazaina ravatsika eo no miainga afany mikisitra indrindra zao noho izy mba jereo hoe inona moa tena makisitra atsika eto raha amin'iny le classement fandaharany mikasika ny hoe itsika nisankisitry ny atao eo alohantsika mbola vao maika tena firenena tena faran'izay tsy misy fotony misy any aminy ko maninony tsika nylazainy fa kisitra toy ireny azala nareo mitandreny kabary mbazaha io nareo rajako mbazaha reo kaza mavandy zala ya zava-dehibe zany zavatra resanao izany hiditra any amin'ny andiany sy ny tapany manaraka indray isika kanefa ny piaino any atokantrano any dia hiataniko hatrany andefa SMS satria dia isy fotoana makitsika ny SMS 032 32 00 766 034 34 00 766 izay no numéro afatsika mandefa ny SMS ary ny ao anivon'ny page Facebook dia misy ny groupe antsoina hoe lazao zay tianao lazaina dia ao anao manoratra azy eo amin'ny page Facebook ny ondrambelany koa dia misy azo vaikina tsara eto amin'ity fandarana ity ka dia taniko hatrany isika rehetra piaino any antokatrano any ny vahintsika dia vaombe na Rabiarson Roland izay fantatry ny rehetra amin'ny mampanakanto azy amin'ny mampanao politika azy ary amin'ny maolo-pirenena tsotra azy ihany koa hiditra amin'ny resaka hafa mihitsy ary sika manomboka eto dia ny toekarena izany ny toekarena nandritry ny ty herinandro ity dia nahatonga adihevitra lava reny mihitsy satria dia ny intersyndical teo anivon'ny ilay société mpanjakana antsoina hoe Jirama dia nilaza fa anao fitokonana amin'izay amin'ny zavatra mitranga eto Madagasikara momba amin'ny fitantanana sy ny fanomezana ny Amerikana amin'ny alalan'ny ilay hoe Symbiont Power ny fitantanana ity Jirama ity nisy moa ny marimaritra sy ny fionana teo amin'ny rotota izany hoe ny ministre ny Angovo Horace Gatien sy ireto intersyndical ny Jirama ireto ary dia tapa-kevitra indray ry zareo fa tsy atao ilay fitokonana izay noheverina fa atomboka raha pitso fahafolo ny volana aogositra ity resaka fitantanana ny Jirama ity dia efa mampikaikikaiky ny rehetra satria hatramin'izao moa dia mbola tsy voava ny olana
marina eo amin'ny fomba hitatanana izany jirama izany raha tsy resaka fotsiny tsika ny fahatapahan-jiro matetika manerana ny Madagasikara sy ny raharaha rehetra momba ny hoe aiza ny vola izay korobaka be eo amin'ity jirama ity satria ny solika dia tsy tonga any amin'ny tokony ilana azy any Mandritsara any Vohipeno any Manoro Vatomandry dia tsy misy ny herinaratra omeny ny jirama satria tsy tonga any ny solika tokony ampiasaina amin'izany. Ankoatran'izay dia menomenina fatratra ireo mpiasan'ny jirama ireo ny amin'ny hoe inona no hitranga rehefa horaisin'ny Amerikanina ny fitatanana izany rehetra izany dia mahalasa dalan'ny mpanjifa satria isaky ny mihetsika dia mieritreritra foana ny fahatapahan-jiro ny mpanjifa eto Madagasikara. Izay ny amin'ny resaka jirama iny fa ny toe-karena ihany koa tamin'ity herinandro ity dia raikitra ary ilay andiany fa 17 tamin'ny Fiermata ary ifarana moa izy amin'ity andro ny fa 7 volana Aogositra ity ary milaza ny président république Rajoanary Mampianina fa ho avy eo amin'izao tolakandro izao etsy Mahamasina etsy amin'ny stade annexe Mahamasina no anaovana izay Fiermata andia amin'ny fa 17 izay ary dia nilaza ny mpikarakara fa ho porofony tantsaha malagasy fa mahaleo tena ra-tsakafo isika eto Madagasikara ary sompotra aty amin'ny nosy manodidina i Madagasikara ankehitriny. Miavaka ny Fiermata tamin'ity andiany fa 17 ity satria dia tamin'izany no nampiresahana indray ny resaka fihavanana satria dia hoe fihavanana marina arindra ny tetika asa rehetra eto Madagasikara ampanakarena ny mpamokatra zay no foto-kevi-dehibe nitondrana azy ity. Nandritra ny conseil de gouvernement sy ny conseil des ministres kosa tamin'ity herinandro ity dia nipotra ny resaka fa dia ho alalahana indray ny tsena ny volamena eto amintsika rehefa nahato izany ary nitazomy ny teo amin'ny banque centrale manokana ny fomba fivarotana ny volamena mandeha makany andafy ihany. Reo no nisongadina nandritra ny herinandro momba ny toe-karena eto Madagasikara ary iandrasantsika indray kosa ny jijy hoentiny vahombe amin'izay raharaha toe-karena izay. Lazao zay tiana ho lazaina. Volagna zegny tianao koragny. Ya kabarina ka voalohany indrindra tany amin'ny Fiermata mihitsy inga Ondrambe Lomaly ary nahita maso tafadinika tamindreo le tena mpiandraikitra eny amin'ny tena sehampamokarana nahita ny fivoaran'ireo tetika sy teknika rehetra izay ampiarina ny mampalahelo dia ity tsy haiko mihitsy aiza nalehan'le fanjakana fa le fitondram-panjakana fa dia niatsona amiteny vahiny hoe particulier indray sy reny fikambanana reny indray sy ny ONG indray no misasatra be varina mihitsy afa inona moa zany ny tena ataony ao ministère hoe manamora inona rarazaina fa facilitateur andrasana foana ny olon-tsotra ety foana manao ny raharaha zay tokony ho tainy fanjakana mampimenareo raha izay kasika ny volamena alalana efa mipetraka tsara ny ofisy zay tokony anara-maso tsara n'izy io izany ndraiky kosa dia mamerina ny teneniko eto tamin'izany rotsaka fitiana filoham-pirenena ny volamena tsy tokony hivoaka eto Madagasikara fa zay manana tahiry volamena matanjaka be indrindra no matanjaka ny lanjam-bolany ka ahafahany midinika rehefa misy ny fifanakalozana zay loha izay raha ho anazy zany volamena io tsy tokony hivoaka eto Madagasikara fa vao mainka angonina aza zany eny mampatanjaka ny Chine satria Chine sady mamokatra volamena fa ny volamena any amin'ny afako angoniny afoko zany mahatonga azy tsy voahelingelin'ny dollara sy ny euro mihitsy zany ny nandry zareo kanetsika moa voaka tao inona ndray alalana tao inona zafady hoe tonga am'le mampime loatrinareo zany amin'ny fanapahan-kevitra faharoa mikasika ny volamena anareo moa volamena io any tany volamena io tany ty tany Bazimba aboboka anareo aniny koa volamena io anareo zalara misy jery tanjao amin'ny tany ty volamena io volamena misy jiny atandrema anareo zala fa manana jinina eky volamena io mitandrema fognareo tsy ampangahirana anareo zala mikasika ny jirama raha toka tiso zao dia aleo ipody amiko faramarina dia aleo marina $1 million nefa lasa tany amin'ny présidence ny république
talohandrehetrarehetra mahafantatra an'izany veo ny office de régulation mikasika ny électricité eto amintsika mahafantatra satsia ary nareo to amin'ny office ve fa ny validé an'izany aleo anao resaka teknika mihitsy eto satria senior consultant koa zany amin'ny ingénierie culturelle resaka en tant que consultant avisé ve nareo to amin'ny office de régulation satsia kasika an'izany million de dollars fa tany ambadika tany lasa tany présidence zany ary ao anatin'le izy raha miteny zareo misamby eo no avadika foel loro mazoto mihitsy zany ho an'ny sambo indray zany ny atao de ovana daholo reo piesy rehetrarehetra reo eny ary de nytika an'izay koa zany rehefa nanome an'le million de dollars ary zareo de io mandra zany tsika ho hiakatra avoroena avy telo eny keo zany ny vidiny électricité io angovo eto Madagasikara sady tapaka lava io ohatrany tsy mazava le causenareo ambony ao miala tsiny mihitsy afa tena isandreo le panefa lava ary isandreo hiaran'ny télestage lava ny anay zao tany Tsirabe no ny anombokomboka communal iny ny ray andro maninjy tao Tsirabe Tsirabe 2 tapaka ny jiro valeur n'ohatrinona zany plus de 100 millions d'ariary zany ka izy ty moa zany tapahanareo le jiro rehefa ohatra 100 millions d'ariary zay karakarahanareo ny fifidianana iza moa nareo nangalany 100 millions de dollars zegny nareo SVM tao Tsirabe sakarakory zegny kabarina ka fanontanian'ny anaka ya alohan'ny andefasantsika ny dokam-barotra satria efa manatombotra ny amin'izany dia tagniko hatrany isika piaino andefa ny SMS 032 32 00 766 sy ny 034 34 00 766 raha Biarson Roland na Ivaombe no vahin'ny lazao zay tiana ho lazaina eto amin'ny 96.6 FM isentokely isika dia andeha makany amin'ny fiainona hira rehefa aveo ary izy tenany ihany no ilaza mombamomba izay ira izay omeny izay ary tsara ihany ny mampatsiahy antsika menakavy amin'ny ity fotoana ny lazao zay tiana ho lazaina ity fa isika dia mbola afaka manoratra soratra marososina eo anivon'ny page Facebook izay misy ny groupe lazao zay tiana ho lazaina ho an'ny vahintsika amin'ny ity atoandro ity akoatra ny hoe fanoratanareo eo amin'izay page Facebook zay ihany ondrambelo no jerentsika dia eo nareo no mahita ny fomba iampitana ny hevitra ianareo ihany koa dia afaka manao ny adihevitra momba an'izay hoe lazao zay tianao ho lazaina izay ampalalaka ny any anatintsika alaperitreretra atsika mianakavy ihany andefa ny dokam-barotra ary isika isentokely aloha Natura natao any volo rehetra natura manenany vakivaky sady mampangirana apilamindamina manamandamadana ny volonao avy amborde karité sy savoka shampoing sy crème coiffante asadino fa misy ko masaka ho any volo natura tsara be natura mora be ariary zato montsany vidiny. RDJ et Orange vous présentent Smile Party, la 11e édition. Smile Party ce vendredi 21 août au Pavé Club à Tannaren. Smile Party, le plus grand événement de l'année avec 4 ambiances simultanées au programme. Giga Dance Floor Vitabac enflammé par les DJ de la ambiance unique, flashback et Parak Session. Live Afnas avec Da Opera Boost, Big Jinda, Spidey. Karaoké géant, Smile Party, partenaire Le Pavé Restaurant, Luxari, J-Audio. Boisson officielle, Skoll, XXL. Smile Party ce vendredi 21 août au Pavé Club à partir de 21h. Sponsor Orange. Lazao zay tiana ho lazaina. Volagna zay tianao koragna. Lazao zay tiana ho lazaina. Fandaharana vokarin'ny sampana fampahalalam-baovaon'ny RDJ isaky ny alady atoandro amin'ny 2 ora hatramin'ny 4 ora. Ya tavaverina somatsara atao anatin'ny lazao zay tianao lazaina isika araka ny fomba fanao eto amin'ity fandarana ity dia misy ny hira misy ny dikan'izay hira zay mato atolotra atsika ary ny namako Biarson Roland no ilaza ny momba ity hira ity sy ny antony ny safidianana izany hira zany ho atolotra eto amin'ny fandarana. Ny sarinao zay fantatra fa nataony Emer Razafy dia ny tonony de tonikira ny soratany Saondra Ravaka
ny reniko nahitako masoandro tantara nisy ny raiko tamin'ny zareo ny saraka ny divorce nefa tany amin'ny taona 17 tany ho any noho izany tantara marina iny taorinan'izay moa noho ny onjam-piainana dia namono tena ny reniko sy ny zandriko ronana rakaraka ny fafinaretako kosa ankehitriny dia manana zandry marobe ny hafandray ahako na dia tsy kibo ray ary zahay dia tena faran'izay mifankatia tokoa ary indrindrindriny ny amaranako azy fitiako manokan'ity ryty tokolasy toko vavy satria 17 taona ny tena efa sola efa mipipolo fotsy volom-bava fa rehefa makalaza anniversaire ohatran'izao dia tsarona ny ray sy ny reny ho an'ny papa ho an'ny mama endry kiaoritina zay ary ilay hoe ny sarinao mr zafy no nanao ny ilay hira fa araka ny filaza ny vaombety io dia ny reniny no namorona izay hira izay ary anisan'le mampangano hany matetika moa le hira fa ao anatin'ny fotoana fitrakana isika zao fa tsy fotoana izay hitandrehana ary anisan'izany ny antony lehibe izay natongavany eto dia fanomezana voninahitra ity lazao izay tianao lazaina ity satria dia enina m-20 taona amin'ny ity anio ity ingaraina hiditra amin'ny lafiny politika kosa ary isika ao anatin'izao lazao izay tianao lazaina izao mialohan'ny andehanantsika any amin'ireo famalina ny afatra amin'ny alalan'ny SMS sy ny page Facebook. Ny laza ny KMF Knoe fa fifidianana tsy atokisan'ny olo-pirenena no nitranga ny zoma 1 ny volana aogositra teo ary tamin'ny herinandro iny ny KMF Knoe dia nilaza ny antonantony rehetra ma tsy manjary iny fifidianana
iny satria dia tsy vonona tamin'izany ny olo-pirenena indrindraindrindra ny fomba fikarakarana ny fifidianana dia tsy nandeha tamin'ny tokony ho izy tsy nomena ny tantsoroka tokony ho azy ireo ny karakara ny fifidianana teny fotony hoy ny KMF Knoe ka dia mitakatra zareo ny hoe tsy maintsy atao amin'ny tokony ho izy amin'izay amin'ny manaraka ny fandrafetana ny listra ny fampiarana ny lalam-pifidianana amin'ny antsiprieny ary izany indrindra no nahatonga andrareo nanao ny conférence de presse sy nilazany ny heviny tamin'iny herinandro iny hatramin'ny omaly dia miisa 13 ny fitoriana eny anivon'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana na antsoina hoe chambre administrative izay anaovana ny fitoriana nandritra ny andro izay anaovana fitaraina momba ny fifidianana tamin'iny fa 13 ny volana jolay lasa teo iny izy io dia teto Antananarivo renivohitra fa ny any amin'ny faritra kosa dia mbola sahirana hatrany amin'ny hoe fomba ijerena ny amin'izay fitoriana sy ny adsaritaka nateraka ny fifidianana izay satria dia nandritra ny andron'ny fifidianana mihitsy moa dia tsara mampatsiahy fa pety rakotony aina any Fianarantsoa dia anisan'ireo notondrona fa nanakorotana ny fifidianana ka dia notazomina ary niakatra fitsarana moa ny tena ny tamin'izany taoriana ny fitsarana dia nanezaka mafy ngarainy hitarika ny olona tao Fianarantsoa tao anohitra ny momba ny fifidianana toy izany koa ny groupe mapara zany hoe ilay tambatra izay nitarika ny hetsika notariam-pety rakotony aina miampony mapara ny tao Fianarantsoa ny tany Toliary kosa dia nisy ny atao hoe alliance des candidats na ny groupement des candidats izay tsy manaiky ihany koa ny zavatra nitranga nandritra ny fotoana izay nanaovana iny fifidianana iny ireo rehetra ireo dia milaza fa ny tontolo politika eto amintsika tamin'ny herinandro iny dia tsy misy resaka fa tsy fifidianana nisy ihany ny resaka nitsidika momba ny hoe ivoriny zareo anivon'ny antemneram-pirenena indray tsy ara-potoana satria dia tsy maintsy hodiniana eo anivon'izany antemneram-pirenena izany ny fanitsina ny teti-bola mpanjakana taona 2020 sy 2020 izay indray ary aloha ny momba ny raharaha politika teto amintsika nandritry ny herinandro ary hiandrasana ny vahombe izay tiany ho lazaina lazao zy tiana ho lazaina ititsinao ny vazimba zay tena tompony ty tany ty rehefa miresaka sika vazimba tsy hoe olona kely ery ananiny ery zany na fahatosotsosoramena ketsy vazimba zany koa tsy mila sorona na raha fady rany vazimba tompoko lasy tompoko vavy vazimba zany koa tsy hoe tany amin'ny efa tsy tadidy tany tony vazimba zany azontsika velomina zao kehitriny zao tsika tsy rahairaisa mitondra raha vazimba daholo anatin'ny lioatsika any na dia ray isan-jato fotsiny aza ny raha mamalagasy atsika kondeha asandratra re izay hasiny vazimba izay ao anatytsika tsy raharay ao zany dia hijoro amin'ny mahavazimba atsika tiakony ilaza mazava fa fady rano vazimba tsy mila fombafomba tsy mila ody tsy mila ina fanafana ny vazimba ne karaha zay miteniteny ody mikasika amin'ny vazimba olona tsy mahalala ny tena izy zany fa ialako tsy ny tompoko lasy tompoko vavy amin'ny mahafady rany ty tany vazimba ty zany dia tsy mety mihitsy ary adisona be vava zao misy raha latsaka zao amina fifandona notrandrehan'ny Fianarantsoa sy ny hitatra any amin'ny tany hafa ko miangavy Antanandroa anareo mpitondra ny fanjakana amin'ny tany ty satria nareo zany no miantsoroka ny raha jiaby ny olona zany rehefa izy mpitondra fanjakana indrindrindrindra ny filohan'ny repoblika dia fandriamanitra sisany eo tapiny dohany ny akoatran'izay zany dia tokony atsiary koa ny mpitondra fanjakana fa ianareo mpanompo ny vahoaka rehetrarehetra nareo mpanompo voalohany zany etsonareo serviteur de l'État ataoviny tokony ataonareo fa za mieritreritrareo ambony be reo fa nareo ny iva indrindra eto amin'ity tany ty fa tokony tsapanareo zany ary efa tsy atandrina zany nareo mitandreme efa mandeha ny le révolutionna vazimba mitaky ny rariny mitaky ny hitsiny hatrany amin'ny ataon'ny tsiraray avy ka tandremo so anody anareo tampoka daholo zao raha tsy manjary ataonareo etseroa zao tsika mpanao politika nampiandanina mpanohitra isika malagasy tsiraray avy samy mitandriny efa anatin'ny révolution vazimba mihitsy ko raha mbola teo vanotaranaka ihany diovy rentanane fifidianana teo tsy anisy raha nanjary ndraiky koa
isaky zay raha atao mivoavoa miboaka tsy misy raha manjary mitandremanareo vahoaka tsy miteny io ane oketsy zay ny antony anangananay an'le faneva fotsy ary nenay ny tsy saina fotsy ane raha araky ny tsilotsofina lovatsofina tam'ireny fotoana eo niditra teto reny vazaka raha teny manjaka miadana de hoe natsangana saina fotsy ny mifaresena asa raha marina na tsy fa atinakanjo le kiloty be reny ane tamin'ny fotoanandro natsanga ny mpanjaka atsika teny raha navalina fahatelo iza malagasy tsy marary am'zany za marary am'zany ary zay ny antony anangananay faneva fotsy amin'ny révolution vazimba faneva oktsika minakavy ijoro am'zay ny ampitsika mamalagasy atsika tsy raray avy zay ny tika ny révolution vazimba tompoko mandehana mahitsy ataoviny rariny ary mijoro amin'ny amponao amamalagasy anao tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka indrindra samiten'Andriamanitra. Ya, zay zany ny momba n'iny le raha politika iny no hevitry ny vahintsika ary antratetriko hatrany fa mbola afaka manoratra hatrany isika amin'izao fotoana zao amin'ny alalan'ny SMS ao amin'ny page Facebook. Iresaka momba ny tantara sy ny resaka finoana isika satria efa natsidika ao teo ihany ny momba ny révolution vazimba tamin'ity herinandro ity ary dia saiky lasa tany morondava tany daolondray ireo antsona hoe etsika ara-pinoana kristiana satria tany amorondava ny président république tany ihany koa ny premier ministre lehibe ny fitondram-panjakana inona no mitranga ny amorondava mandalo eto Madagasikara ilay antsona hoe lirika ny masombavy Thérèse Njeso zazakely ary andraisana tamin'ny fomba ofisialy tao morondava tao izy io ary anisan'izany ihany koa ohatra ny fisiny ilay fivoriana izay atao any an-toerana ho an'ny finoana katolika ho an'ireo diocèse anankisivy eto Madagasikara ary izy ity dia efa nisy fotoana nandalovan'ilay secrétaire général ny congrégation pour l'évangélisation des peuples au sein du Vatican izay tonga teny mazoriviteny ary de tany amin'ny renivohitry menabe tany zany zareo nanao ny fanamariana io faha-80 taona ny diocèse misa sivy eto Madagasikara io. Zay ny ankilany katolika fa ny ato amin'ny andaniny luterana kosa de no ny fiaonana tany an-toerana ihany koa momba an'le hoe fifilina na ny fikambanam-be an'ireo fifoazana luterana dia fahenina kosa ny fivoriana natao tany ary de tany ihany koa zany nanotrana izany ny président république sy ny premier ministre lehibe ny fitondram-panjakana ary momba n'ity fifilina ity dia nahazo volatra any amin'ny 20 tapitrisa ariary ho fampatsiahivana sy fanetanana ny fifoazam-panahy eto Madagasikara zareo avy amin'ny Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina. Ny président république moa dia nanentana mafy ny amin'ny hoe rehefa mafantatra ny adidiny tsirairay ny kristianina rehetra dia efa apahany betsaka amin'ny asa tokony no atao ny olona manam-panahy rehetra no vita araky ny fanazavany. Io resaka finoana izay tany morondava io ndray no iandrasantsika ny hevitry ny vahintsika Rabe Arson Vahombe. Lazao zy tiana ho lazaina. Raha eo mba faniriko raha toka sitrakao ny andova lanitra tiende ty antany ka nefa tsy izao irery fireo zay mino anao iaraka mikio atrany endre ny fiainanay anilandray ny tompo iray fanahiray iray sanavoko reo asaso iray ny fo iray ny lo raha io naona moe raha tomboka anio mato inirany pasteur Rakala inisany iraina mitarika Vahombe de hoan'ny mpindretra
na kristiana na silamo na tsy mitonina ho ininina samy matokony ray avoko ary tsy natao ambona akory ny fiream-pinoana ary zany olona tena mindro zany indrindrindrindra fa raha hoe miandany amin'ny Jesosy Kristy zay sokobe isany tiako indrindra faran'izay tiako Jesosy Kristy fa Jesosy Kristy tsy nanafangarony tety adany sy ny fiainam-pinoana ao am-pon'ny tena ao an-danitra ao ko miangavy atanandroa manomboka eto miangavy mitondra fanjakana malagasy mba tsy hainao fitondrana amin'ny tanila tsy kristianina tao le korneto Madagasikara tompoko lasy tompoko vavy zay ihany tiako ambara misaotranao amin'izay hevitra sy jijy nentinao izay anomboka eto ary sika dia maky ny afatra omeny ireo olona ho anao satria mba samy manana ny tiany olazaina ihany keo ny olona ao anatin'izao fandarana eto amin'ny RDJ izao arakaraka ny amakiko azy eto dia azonao atao avy hatrany ny manapaka na misy tiana ho mariana salamy miraroso anareo rehetra za aloha faly maheno sy mahita ary miaino ny tarandrajoko fa tena faly amin'ny tsaina anananao mitovy ihany tsika amin'ilay izy manao art martial ihany ny tena koa fitaizana tsara izy io mahereza tongava any amin'ny tanjona ambony indrindra milay dia afandray ty Augustin ny anarany tsara alaina tahaka ny zavatra lazainao satry hovazimba daholo isika tsy haiko na misy fanamariana hoentinao mankasitraka ao tsara makasitraka amin'ny fosy ny fanahy ary ny saina fampiasana ny fahaizana amin'ny fiarovatena sy ny fivavahana hoe manafa anay amin'ny ratsy satria mamono vetivety ny tsy fifanajana eo amin'ny samy olombelona ambony indrindra ny fanajananao tompoko mankasitraka indrindra tompoko anankiray indray tadidiko tsara ianao Ramse nanofananay tao amin'ny Alliance Française 12 taona lasa izay miarabanao mankasitraka mankaheretrany ny vaombe rovinany mba ampitainao amin'ny malagasy taranaka ty aoriana indrindra fa ireo mpitondra fanjakana sy ireo nampindramina fahefana izay fahatsorana anananao ny fahalemam-panahy anananao ny fahaizana mitsinjo ny hafa efa miezaka trantsika tompoko eringahy manao kabary ianao zao sao sanatria kabary ambony vavahady fotsiny kabary ane natao eny ambony vavahady fa avy eo mifanatetarana ny lasa eny tanimbary eo ihany kio mahazo manamarina ianao rapokabary fotsiny na tena pikatrika eny tanimbary tokoa afatra manaraka indray voazimba ny firenena azavao voazimba ny firenena satria ny olona pirenena tsiraray avy samy tokony hiezaka iain'ny feon'ny fieritreretany ary anatanteraka amin'ny feon'ny fieritreretany ary antsaka ny andavany tokoa isaky ny tsy matandrona zay tsika tsiraray avy de voazimba ny firenena ohatra hoe akaikely ny sotrosotro fa fetifety de mba katrikatra de mba mamamo de ohatrany somary tafiditra be raha vao e masom-bahoaka de tsy mifilafila fa mitandrina mandeha mahitsy anina kadry azy zay ne de fa zava-dehibe marina zany manahoana raha araky ny hevitrao tsy maintsy tonga amin'izao krizy iainantsika taona 2010 sy 2010 zao ve ny firenentsika na tsy nisy aza ny zavatra nitranga tamin'ny taona 2010 araky ny hevitro manokana lalany zao le izy satria tsy maintsy nila ny atraika taty ambany be taty tsika fa tsika miarina mety marina zay mety diso fa raha ohatra ka tsy eleko ve zay de am'izay milamina kokoa ny saina tsotra fa avy amin'ny foty afatra omeko ity hoty olony ity arava tratran'ny tsingeritaona ny andro naterahana manantitra ny vavaka sy ny firarintso rehetra indrindra mba ho tratra ny ela indrindra samy ten'Andriamanitra tompoko izay mitambatra ho ny vato izay misaraka fasika ho indray irinangamba ny anaran'izy ity manana ny zon'ny vazimba tsirairay azo ny sahaza sy ny fiarovana avy amin'ny mpampongatra ny kolotsaina vazimba sy ny revolutionna vazimba ve izay mbola tsy mahalala efa miezaka mizara an'izay azo ataotsika ary tsy zay reriny eo ny miteny an'io hoe maro be nefa malala an'io fa hatramin'izay nangina fotsiny sady tsy mba misy manadiady ko miangavy atanandroa
mananga mpanajahana feno fitiavana andreo raha aman-dreny be enina somary mbola tanoranora ary ka malala mikasika ny tantaratsika amin'ny tantaran-drazantsika ao amin'izay sehatra misy atsika amin'ny fianakaviantsika zareo ampitiavana amin'ny taranaka re manomboka ao atokantrano sy ao amin'ny fianakaviany izay resaka izay. Afatra manaraka avy amin'ny razafindrazaka izy ity. Salama atleta ianao, raha ianao no teo amin'ny toeran'ilay atleta malagasy voa singotra saina iny, inona no nataonao? Aleo tsy hiteny. Naivoarilala indray ty manome afatra ity. Tokony omena rariny ve ny mpampianatra mpikaroka? Raha ianao no teo amin'ny toeran'ny mpampianatra mpikaroka, zany hoe ilay eny amin'ny université ireo, inona no hevitra avy any aminao? Za koa nisan'ny mpampianatra mpikaroka, noho izany fantatro tsara le olana, fa tsy olany mpampianatra mpikaroka rery io fa araky ny filazany amin'ny teny vahiny azy hoe olana systémique io ao anatina système ray manontolo mihitsy, ary zany na tonga tamindrotsaka fitina filoham-pirenena regny misy miteny manino ianao tsy manao maire na manao député, aninany a zavatra système ny tokony hovany eto Madagasikara, ary zany tsy maintsy avany tampony zany toko lasy toko vavy. Io système io tsy miankina amintsika rery fotsiny fa indrindrindrindra fampirabirabina sy ny tena fanapotehany reo vahiny reo atsika mihitsy, nefa vahiny efa manomboka lefaposatra. Raoel sitraka ndray ty mametraka afatra ity, mankasitraka de ho lava andro iainana ianao. Akoatran'izay mametraka tarazo amin'ny fotom-pisainanao ve ny zavatra mafy ny anjady taminao fony mbola kely? Tarazo eto maty, blouse lava, ary zay nge mahatonga an'le izy hoe za olona mangana anaty iny aiko etiko matiny. Aintso Ndrenarivo kosa no mame an'ity afatra ity. Salantre, ahoana ny atao mba hatongavana amin'ilay hoe fotom-pisainana vazimba, zavatra foronina sy toetra tafina ve sa ahoana ny fisehony? Ke zay indrindra ny samy mijoro daholy mba ohatra velona omendrika eo anivon'ny fiarahamonina sika tsirairay avy, ary eto ady ararotiko vetivety hoe za koa foezina hoe fanazavana etiko ombieny izy ty isaky ny mbola nampianatra fahiny teny mianjery manontolo. Ny olombelona dia ilay singa ao anatin'ny voary, ny olombanina dia ilay navita ny fanabe tao anatin'ny fiarahamonina, ny antsoina hoe olokendry dia ilay manefitena, ary efa matefitena dia vaniko olona, zay ny antsoina hoe mahaolona, zay lalakevitra zay. Ary iza moa le mahaolona? Andriamanitra ao anatintsika, zay mahatonga antsika miteny hoe zany ka vaniko olona. Inona ny dikan'izay? Mahatondra tena tao Andriamanitra mihitsy izy zany. Andriamanitra nge tsy be volombava be any ambony any na inona, fa Andriamanitra daholo manenika nyzao rehetrarehetra zay hitantsika maso tsapatsika zao, ary Andriamanitra aizany tena fahany miaina sy mivelona ary manatanteraka ao anatintsika olombelona tsirairay avy. Ko zay mahatonga hiteny eto hoe samy tena Andriamanitra. Eo dia rarotiko misy ny milaza ary marina ihany koa zany hoe samy tahina Andriamanitra. Raha indramina ny teny vahiny dia hoe soyez béni de Dieu. Tsara be zany, samy tahina Andriamanitra. Fa ny tena tiany malagasy nambaratra amin'izay dia hoe samy tena Andriamanitra, zany hoe samy joro tena olona amin'ny matena zanahary velona azy ihany koa. Tokony ho zay le izy, zay ihany ny afatra. Misy tsy haiko izy ity na efa voavaly teo na ahoana, fa misy ifandraisany ve ny hoe vazimba sy ny hoe manimbazimba, mankasitraka sady amin'ny valim-panontaniana? Mifandray tokoa le izy, satria izy moa tena mipotehany fanjanahantany tany anatin'ny lohantsika tany, fa zay hoe vola makarena ny an-dahandry zareo teto ane sy manginy fotsiny zany, fa mifampitehantsika malagasy mihitsy hatrany amin'ny any zanakatidohantsika sy ny aparatiko tsika any ny tena raharaha. Ary zay mahatokana amin'ny resaka ny révolution vazimba io, zany hoe révolution miainga avao anatintsika tsirairay avy. Ireo vazimba ireo ngeky faran'izay
tanjaka be satria tenareo na nitondra tena mihitsy ho Andriamanitra ary zay le tokony anarantsika amin'izao fotoana dia rehefa tonga amin'izay moa zany ny tantara zay ny mpanjana tany no tena nandika azy dia nanarana tany ampianarana dia nanjary lasa entina nana mavona no tena mihitsy zany ny lentany zany hoe vazimba zany amin'izay rava ny asin'ny vazimba reny tamin'ny hoe MDRM mananohatra sy ny sisy reny nge tena marina nge reny hoe nanana tsy laitram-basy tsika malagasy satria natazona hasina ka dia potehindry zareo zany zay tany natin'ny loha dia lasa tsika koa moa rajakom-bazaha na izahazao rany mbola miady mafy mihitsy amin'izany vazaha tsy miambo mbola tafavoaka amin'io resaka io velively ezanga mba ny tena donto sy kentrona indrindra mikasika azy io matoa manao fikarohana mafy mikasika an'izay ka dia tsotra ny ambarako zay ndraiky koa zany le familany le fanjanahantany tany anatin'ny lohantsika dia lasa hoe voazimbazimba lasa hoe voambanimbany nataondry zareo mihitsy hatrany avy latsaka any ambanin'ny faladian'le vazimba mihitsy amasina vazimba azy zay ny fifandraisan'ny tompoko ko noho izany hoe nde tsy ampiasaina tsony le hoe zimbazimbaina voazimbazimba zany fanamavomavona fanambanibaniny isaky mampiasa an'izay tsika zany dia mbola andevin'ny fanjanahantany foana ao anatin'ny lohantsika ary za zao isan'ny miady amin'izany fa za raha piasa teny frantsay fifarana ampianarina ako na nos ancêtres l'écoloire tany amin'ny EPP fa iny mafy be ho any mivoatra mikasika an'izay fa miezaka mafy ahy miezaka kely dia kely sisa amin'ny fotoanantsika nefa ny SMS milasaka ihany ato ity misy anankiray ohatrany manitona ihany tiano lazay inona ny tena dikan'ilay saina nentina nandehandeha teny Analakely tsy saina iny fa faneva fotsy iny nentina ny antsona ny tsirairay anaitra ny masim-panahy ny tsirairay hoe ndao asandratra amin'izay ny asina mamalagasy iny zany dia valikafatra le saina fotsy atina akanjo fotsy zay voaterina tsanga amin'ny mpanjaka ranavalina teny manjaka miadana tamin'ny fotoan'androny iny ny valiny vonina amin'izay zany isika malagasy ka manandratra ny faneva fotsy tsy maintsy faranantsika ny fotoana ny lazao zay tianao lazaina amin'ny ity andro ity satria dia tsy afaka mamaky SMS itsony isika ary mametraka ny fialantsiny be dia be ho an'ireo zay tsy voavaky satria dia nitsondraoko izy ireo ary raha ny marina dia tsy maintsy ataoko zay ahitany zoko vaombe an'ireto fantaniana roa be dia be ireto ary dia amin'izay fotoana izay mety anana fotoana izy amalinantsika any ambadimbadika any amin'ny alalan'ireo fitaovan-tserasera marobe manana 2 minitra ianao ilazanao an'izay tianao olazaina sady amaranantsika ny fotoana ny anytiako ambara dia ny afahana mifanerasera amiko raha afaka manoratra tsika vetivety any misy atsika any mail vahombe 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 @gmail raha tianareo gmail.com ary misy ny blog fanambinana Madagasikara mitambatra satsora madinika fanambinana Madagasikara teboka blogspot.com samy ten'Andriamanitra tompoko lasy tompoko vavy misaotra indrindra ry namako ary misaotra indrindra ry mpiaino ny RDJ misaotra indrindra ho antsika rehetra manam-pana afaka nandray izay tiany olazaina nandritra izao fotoana izao ary ny zavatra anentanako antsika rehetra dia malalaka ny resaka eto amin'ny 96.6 FM indrindra ato anatin'ny lazao izay tianao olazaina ary izany indrindra no andraisantsika vahiny eto isan-kerinandro ilaza ny tiany olazaina mikasika ireo vaovao rehetra nandritry ny herinandro mametraka ny mandrapiresaka amin'ny heriny anio toy izao indray ary vahiny hafa indray no ho antsika eto.
parti pour une nouvelle saison de football sur les chaînes Canal+. Soyez aux premières loges pour assister en direct et en intégralité au plus grand match de la Champions League, aux chocs monumentaux de la Barclays Premier League, au rendez-vous incontournable de la Ligue 1 et bien plus encore. Le FC Barcelone conservera-t-il son titre en Ligue des Champions? Qui sera champion d'Angleterre? Le PSG remportera-t-il une 4e victoire consécutive en Ligue 1? Pour le savoir, ne passez pas à côté des plus grands moments en retrouvant le meilleur du football sur les chaînes Canal+. Pour seulement 45 000 arrières par mois. À bientôt sur les chaînes Canal+.